Taorian'ny Atrikasa afaka ankevitra tany amin'ny tapany avaratry nosy momba ny lalam-piariana Zanga. Le anjara ny tapany Atsimon'I Madagasikara indray izay misy ny faritra Menabe, Melaky, Atsimo-Andrefana ary Androy no nanatanterahana ny Atrikasa ny alakamisy 20 febroary 2024 teto Morondava, faritra Menabe. Nijerena ifotony ny tena zava-misy marina ny amin'ity lalam-piariana ity sy ireo soso-kevitra anatsarana izany no navoitra an'ireo mpandray anjara nahitana ny mpitrandraka eny ifotony, ny mpanangom-bokatra ary ny ministera voakasika mivantana amin'izany. Anisan'ireo toerana misy Zanga na concombre de mer amin'ity tapany Atsimo ity. Iray amin'izany ny ao an-dranompasy Atsimo nisy ny fidinan'ny vokatra noho ny fisian'ny Covid-19. Tena Zanga tena mba hita ho mampitombo fiaina kelikely fa ny tsy mampitovy azy kely ny vilian'ny Zanga amizao ny ioteo sana farmerse zay mivily 2,500 nefa ny sinoa mivily 5,000. Tsy hay tena mampivalanapatry tsy hay na inona ty forahany fa izay zany tena hitanay anatinao ka mba mitaray zahay mba tokony hitovy zany le vilia Zanga fa tsy hitovy zany tsy mety. Zahay sady mihary mikolokolo manao akory nefa ambany ty pirina. Ty haras ty tena io zany tena mila fongona satria zahay miompy le olo bakany tsy matahotody tena mangalaka avao. Zay zany mangataky zahay mba hisy fiara-miasa miaraka fanjakana mahery fiara-miasa aminay. I fahitanay février ty zany mety aminay ty satria zay raha mahararanay tena tarainanay iabiaby amin'ny mpitondra fanjakana. Taorian'ny Atrikasa de nisy ny fehi-kevitra zay noraisina tamin'ny alalandreo vomera roa natsangana. Afaka namoaka hevitra niainga tamin'ny zava-misy renatsika manomboka amin'ny fanirifana fitsibiana dingadingana sy ireo karazana dingadingana zay alaintsika iandriaka ny fomba famarotana zay mitakilamina koava. Reny sosikevitra reny dia tsy hijanona eto a tsy anan-kevitra ataontsika eto a ary tsy misy oraraka reny zavatra reny fa mbola ho avy ny atelier national zay andravoantsika hevitra miaraka amin'ireo avantsika amin'ny tapany avaratra. Marina fa itoy amin'ny Atrikasa nasionaly izao dinika izao